Ny vahofa eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa ilay dia misy ny paikady manokana entina namafisana ny fiarovana ireo valanaretina eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fiarovana ny otrik'aretina zika, ny pesta ary ny lefakozatra. Isan'izany ny fizarana tableto an'ireo CSB manerana ny Madagasikara. Hatreto tsy mbola nahitana trangana-retina zika eto Madagasikara. Manamafy hatrany ny fiarovana amin'ireo valanaretina ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka. Misy ny fanaraha-maso ireo zaza vao teraka ka nahitana trangana microcefalie na ilay lohakely tsy mitovy amin'ny rehetra. Miisa 20 ireo zaza ireo izay notsilina manomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana aprily ary nalefa tany ivelany, tany Paris sy Marseille no amarininy ary negatif avokoa ny valiny. Momba ny zika manokana aloha zany dia io zany dia tena hetsika tokoa ny fiara-miasa amin'ny ministera miaraka amin'ireny mpiara-miombonantoka rehetra ary efa manomboka ny surveillance mba hampahalalantsika natona teny anareo manko tsy hoe misy zika eto Madagasikara fa mba hampahalalana anareo tena efa mijery akaiky izy io zahay miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Dia ino mazavana miseho raha vao misy ahiahina kely tonga dia fataony analizy alefa ny sérum atao anaty amin'ny Institut Pasteur dia tsy vola misy tena hoe araka ilay vavaza koa tsisy tena hoe kapena hoe tena hoe ty tena hoe ty tena ahina be fa misy kely mampatahotra ohatra fotsiny dia tonga dia matao misy koampony zany tsy manina razana anareo tao misy amin'ny tena izy io misy atao anaty microcefalie somary kely be zany lohan'ny zaza dia nalaina sérum an'izona natao amin'ny Institut Pasteur dia nanefa tany Paris io zany. Ho amafisina ny fiarovana ireo valanaretina eto Madagasikara, hozarana tablety ireo CSB rehetra manerana ny nosy. Andefasana ireo soritra retina amin'ny fotoana haingana aty amin'ny Folobe ka tablety miisa 700 no efa voazara amin'ireo distrika miisa 5. Ato mametrahana ny mombamomba ilay olona rehetra sy ireo patologie izay eritreretina mahazo azy araky ny voalazana andreo matominisika teo zany dia surveillance intégrée no ampiasaina dia tafiditra zany ny aretina fito amby roapolo izay tonga dia mivantana aty ao amin'ny distrika, ao amin'ny région ary aty amin'ny niveau central. Miaina ihany koa ny tahan'ny trangana betsaka tamin'ity taona ity, Rajimapolo ny tranga hita tao Ankazbe tamin'ny taona 2010 dia miisa 3 zany tamin'ity taona ity. Ho an'ny lefakozatra